Faly miarabantsika rehetra tonga amin'ity podcast ny Gen-Z TV, podcast voalohany, épisode voalohany izay ataonay miaraka amin'ny Miary izao tonga zao izay solotenan'ny Gen-Z amin'ny tena koa solotenan'ny Gen-Z dia tonga androany zany izay hiresaka momba an'izay toetra raha tonga amin'izay fotoana izay tonga omalimo le izy Faly miaraba Miary. Miarabantsika rehetra menabany Eliota resaka momba toetra raha ny fomba fijery sy ny tena hoe hevitra hijoroan'ny hetsika moa izay roa androany omalimo io nahoraka be ny hoe fandravana gouvernemanta fitodiana tokoa any amin'ny fanavozana ve le izy sa kajikajy politika any zany le tokony hitodiantsika sy ametratsika fanontaniana mazava sy maritatsika hoe reto ny lalana tokony hizorana ary tia antondrozotra na hoe tia ny hevitry ny hetsika Gen-Z Madagasikara moa zany. Dia raha hoe raha tsika miresaka zao mihitsy inona ny tena hevitsika momba an'le hoe premier ministre izay mety ho voatendry eo, inona ny tena andrasantsika araka ny hitan'ny Miary anazy? Tena marina raha hoe resaka momba amin'ny premier ministre sika le premier ministre hitrehantsika ho apetraka eo zany ny tanjona tsy olona tsy vongan'olona mihitsy no antenaitsika hoe hitondra fanovana fa ilay hoe inona ny toetra tokony anana, inona ny fepetra atonga anazy ho mialatsiny amin'ny fitenenana fa hoe ho azo ndrarina sy hoe ho mendrika hitoetra eo amin'le toerana sy hitondra an'ilay fanovana zany satria tsy inona ny premier ministre no anateraka an'izay fanovana tokony ho tanterahana dia indreo fepetra eo angamba raha hoe fehezana dia tsotra be olona mangarahara aloha mila madio izy zany hoe tokony tsisy fifandraisana mihitsy zany izy amin'izay hoe mety ho vorongana na hoe mananeritreritra amin'izay hoe fanankezana fanjakana zay ve izay nataon'olona olon-kafa teo aloha ary olona manana an'izay hoe fomba fitarihana mipetraka mazava zay ary tsy ary masaha sy mavita miteny mihitsy hoe ity ny lalana tokony hizorana fa tsy sanatria premier ministre vongan'olona fotsiny ohatra ny tamin'ny teo aloha. Sady le tena mety amin'ny sika moa amin'le mpitolona rehetrarehetra eo izay nitolona tamin'ny 25 septembre sy izay nanohy androany dia hoe mba hoe premier ministre mba maharaka sy manaraka izay fitakiana izay napetratsika moa tamin'ny zany 13 mai reny tamin'ny 25 septembre dia hoe tena manaraka an'le ahoana moa le feuille de route sy le nangatanay tamin'ireny momba hoe mba asina assise nationale tena izy inclusive sy ahoana moa mampiseho zay tena andrasantsika rehetra moa amin'ny momba n'io refondation io zany hoe ahoana ny fahitatsika hoe mba tena hoe tadiavintsika ve le hoe mba atsona ny Gen-Z na atsona ny tanora mba ameny hevitra momba ny izay ho avy eo ny raha hoe manao jery-totsika manoloana an'izay hoe fametrahana gouvernement zay raha tahitsika tsara angamba gouvernement tatsangana teo na voitika tateraka mihitsy tsika tanora tateraka mihitsy ny hetsika ary tsika ny zaka fotsiny hoe mipetraka gouvernement mipetraka premier ministre avy aizy io latsaka avany an-danitra ve sa ahoana na ny tomba anezaka momba ny zavatra vita raha treto mbola tsy fantatra eo ihany koa mila mipetraka fantanitsika aiza ny tomba anezaka satria na zany na tsy zany misy ihany ataoko hoe ihany mihitsy miezaka nataon'izay teo moa zany dia eo zany le izy hoe fotoana amin'izay zao tena hitodiana amin'ny fanavozana sy ametrahana an'le fototry le izy angamba rariny tanteraka mihitsy raha mitodika tia amin'ny tanora izay nitarika ny fanovana rehetrarehetra angamba sy izay hoe varavarana izay na tonga izay varavara izay sokatra hoe mitodika tia amin'izay hoe inona ahoana ny ahafahantsika mitondra za koa tsy midika hoe tonga dia hoe ny tanora no hitondra ny tany sy ny firenena tsy an'le izy fa ho fanomezan-danja ny hetsika sy ny hevitra sy ny fanantenana sy ny etaeta zany satria matoany atsika mbola tonga amin'izao fotoana zao hoe mitaky sy mangataka an'izay mangarahara fanovana rafitra sy ny sisa sy ny sisa zay ho velabelarintsika moa misy dikany te hananan'izay hoe fahafahana sy fahaleovan-tena zay tsika hitarika sy ametraka anao avitsika araka ny tokony ho izy ary izy moa ny afaka mametraka anao avitsika tsy tsika ihany dia zay le tanjona dia le izy moa zany tsy hoe ny tanora rery ny voakasika fa isika rehetrarehetra
ary zay mahatonga an'le hoe miantso foana izahay hoe aza matoritory isika fa mijoroa ary mametraha mihitsy amin'izay hoe fahavononan'izay hitona n'le fanovana satria tsy misy olona lasaka avy any an-danitra eo ary hitantsika teo moa zany fa ny gouvernement tantsanga teo moa zany sy maroatra hoe karazan'olona lasaka avy any an-danitra ihany zareo fa tsy navitantonana zay fanovana zay fa tsy maintsy itsika mametraka an'le izy miaraka hoe ity le fanovana izao le fangatahana zao ny anatanterahantsika anazy fa tsy hoe mangataka fotsiny tsika dia tsy misy fanatanterahana avy eo ie amin'le fahitantsika anazy marina moa tsy maintsy misy ny teny rahana moa momba ndio gouvernement tavavavio sy le premier ministre ho voatendry sady zao ange le fotoana ifametrahana ny fototra rehetra momba ny tena hoe fanavozana tadiavina sy ny fanavozana zay manaraka ny hevitry ny tanora sy zay fitakina no etitsika sady ahoana moa ny tena tadiavina moa momba n'le gouvernement tateo reny le hoe mba misy tamberina ndraikitra momba n'izay tena nataony tamin'ireny efatra volana reny sy mety angatahana koa amin'izay gouvernement ho tonga eo satria le hoe araka ny tenen'ny izy moa araka ny tenen'ny miary le mangarahara ny tena tadiavina sy le tsisy kolikoly mba hoe zavatra madio natombohana ny rehetrarehetra momba nyty transition ty satria transition moa le resaka dia transition iara andeha amin'ny fanavozana dia momba n'io fanavozana io dia misy fitakina moa ny tanora misy fitakina ny izay Gen Z Madagascar dia inona marina moa le fitakina tena tadiavintsika dia tena fitakina telo tena tadiavintsika raha fehezana moa le izy jiro sy rano ny atombohan'le izy raha hoe raha manao jery totika zany tsika jiro sy rano zofototra zany hoe rariny sitsy angama raha ohatra tsika tena mimetraka mihitsy hoe ny zofototra ny tena takin'ny etsika zay fisitrahana sy fanajana zofototra ho an'ny tsirairaiza mihitsy ho an'ny olopirenena malagasy tsy akanavaka io teboka lehibe tsy azo hitovirana mihitsy aloha anetsika zay zavatra zay jiro sy rano fanabeazana ny fahasalamana indrindrandrindra ary fahafahana maneho hevitra eo ihany koa izay hoe firenena tsara ny-tatana zay moa zany io ny tena olana eto amin'ny tany sy firenena ohatran'izay fotoana ela be zay be dia be loatra ilay fanenjehana sy fanidinan'le fanjakana zany tena hoe gazana tanteraka mihitsy le fanjakana anaovana an'izay fomba maloto rehetrarehetra dia simba tanteraka izy ny fanahina moa zany amin'izao mipetraka ihany le izy manona ny anarana voaka be dia be reny tsika angamba manaraka vaovao totika any amin'izay hoe totika amin'izay hoe fanenjehana sy fanagazana ny firenena sy ny fanjakana zay ve tsika amin'izao fotoana mila mipetraka foana zay zavatra zay hoe tsy mila n'izany izahay firenena tsara ny-tatana averina ihany teboka lehibe faharoa zay ary teboka lehibe fahatelo farany fa tsy kely indrindra kosa nefany dia ny fizakantena raha toekareny mila manana an'izay fiandranam-pirenena raha toekareny zay tsika raha maneritreritra ampandroso any Madagasikara satria araka ny le zany fitodiana ara-lojika le izy tsy misy mihitsy zany firenena androso nefa tsy manana fifehezana akory eo anivon'ny toekareny tsy mahavita amin'ny fiakory ny are-pireneny eo zany le izy mila malalaka ny malagasy misehatra amin'ny fahandrarana mila malalaka ary zareo mamorona sy mandraraha eo zany le teboka fahatelo lehibe farany ary tsy kely indrindra satria io no natonga ny fahampitehan'ny Madagasikara ary io nisan'ny tena hidivana ary tsy ny tanora rehetra ny voakasika amin'io fa nareo mpandraraha malagasy amin'izao reo raha voakasika amin'izay daholo sy olopirenena rehetrarehetra dia ino marina moa satria iny moa sady manaraka logika koa moa le izy ahoana no azontsika an'izany fiandranam-pirenena ara-toekarena zany raha tsisy an'le tsara-tatana zay dia raha azo le tsara-tatana dia azo le fiandranam-pirenena ara-toekarena dia azo le zofototra ho an'ny olopirenena rehetrarehetra moa dia ino no tena tadiavintsika tanora tadiavintsika Gen Z momba an'iny dia ahoana moa ny fomba azontsika atombohana marina amin'io fandavozan'io azontsika nireny fitakiny ireny manaraka mazava lalatsaina atongavana any mazava lalatsaina tsy maintsy miainga amin'io concertation nationale io le izy satria eo ny ametraka an'izay hoe inona le fifanarahana nasionaly ara-tsosialy ametrahantsika ny fototra izay mety ho lalam-panorenana vaovao mazava ny lalana tiana tongavana hoe raha anao fanovana isika mila miala amin'ity lalam-panorenana izay mbola tazomina eto ity ary antenaina moa fa io ina moa tsy tia assemblée nationale io tokony ho ravaina mihitsy afatsika metraka an'izay hoe hitotika amin'ny fanovana tokoa zay tsika eo zany hoe fametrahana an'ity gouvernement ity izay sofana raha loatra raha tokony ho izy zany heverinay ho ametrahana an'le fototra hitodiana amin'le fanovana sy fanavozana ny takiny
fa eo ihany koa izay hoe fandravanareo androm-panjakana izay iverina sy hita mazava fa tsy nahomby sy mahatonga antsika tsy mandroso any amin'ilay fanovana ary eo zany ilay hoe teboka lehibe io concertation nationale io na fikonam-pirenena no ahafahantsika makana izay hevitry avany fotony zay andrafetana an'izay hoe mety ho lalam-panorenana avao eto zany tsy tapitra treo ilay hoe avy aty ambony dia milatsaka ny didy dia manaraka fotsiny tsika ty ambany fa eto tsika rehetrarehetra manana andraikitra ary mandray andraikitra daholo ny amin'izay fampandrosoana eo anivo ny fiarahamonina sy eo anivon'ireo faritra tsirairay misy atsika izay le tanjona moa zany ary io ny dingana lehibe tsy maintsy ary tsy azo idivirana ho lalovantsika raha ohatra tsika tena teraka an'izay fanovana izay dia izay mihitsy zany le hoe momba n'le gouvernement tavaovao mety voangana avoatsikelikely ireo dia hoe tsy maintsy manao an'le concertation nationale isika tsy maintsy miovy io lalam-panorenana io dia tsy maintsy ravana zany le androm-panjakana tsy mety amin'izao fotoana izao hoe ny antenimera-pirenena sy ny seni raha hoe tena ilazaka amin'izany hoe fifidianana zany tsika sady vao vita daholo zany zay vao tena afaka miditra amin'ny fanavozana tsika fa iny ny angambany tena signal andrasan'ny olona rehetrarehetra andrasan'ny tanora andrasan'ny olo-pirenena hoe hiditra mihitsy amin'izany concertation nationale mihitsy marina ve tsika sa tsy dia io gouvernement vaovao io ve dia anaraka an'izany sa voailika indray ny fitakian'ny olona rehetrarehetra zay moa dia zay angamba ny horesantsika androany mbola isy moa ny épisode maromaro izay horesahana misy ny vahiny maromaro ho andalo amin'ity JNZ-TV ty ho andalo amin'ity podcast ty faly misaotra sy misaotra ny miary androany misaotra ny olona rehetrarehetra zay dia mbola ito zany itolona misaotra betsaka ho antanjanaka